Saranay izanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Sotranao izahay no ny fitiavanao anay sy ny fitahinao ka natafavory anay indray eto amin'ity hariva ity. Sotranao ny amin'ny fisian'izao fotoana izao ka ianao tokoa no mandahatra izany. Hampianatra anay zavatra maro tokoa ianao mba halalanay hanao ny sitraponao mandrakariva. Ifona aminao izahay ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra aoka ho tafina ny hery ny fanainao masina izahay mba hitombonay hiatsara tokoa isan'andro isan'andro hitondra tena mendrika tokoa izay miantsonao anay. Tompo migataka aminao izahay ara-ankehitriny mbola hanome ny fifantohana ny amin'izay afatra tianao ambaranay. Iraina ny anaranao hatramin'izao aromandraka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Voalohany ravana dia fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny hahafahana ny fanatritava manatanteraka izao zaika be ny fikambana vehivavy loterana izao. Misaotra ihany koa ny Brao Nasionaly ny FBL izay nanasa amin'ny fitondrana izao famelabelarana izao. Ny lohahevitra izay natolotra hitondrana izany famelabelarana izany dia ny hoe ny andraikitry ny vehivavy amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Matetika fandrehantsika ny amin'izany hoe tontolo iainana izany ary efa taonany maro no misy hetsika maneran-tany ahafahana mikolokolo, ahafahana miaro sy manazona ny tontolo iainana. Andeha hojerentsika aloha inona marina izany hoe tontolo iainana izany. Misy ny tontolo iainana voajanahary. Ny tontolo iainana voajanahary dia manangona izay rehetra mahakasika ny toetrandro, ny zava-maniry, ny zava-mananaina, ao ny biby, ao ihany koa ny geografia. Fa misy ihany koa tontolo ara-kolontsaina ao anatin'izany. Ny tontolo iainana izany raha faritana tsotra dia fifandraisan'ny rafitra iray izay foronina tamin'ny alalan'ny singa voajanahary sy artifisialy izay mifanerasera ary mifandraika. Hozarana telo ny famelabelarana ity lohahevitra ity. Hojerentsika voalohany ny zava-misy iainana ankehitriny maneran-tany sy eto Madagasikara mikasika ny tontolo iainana. Amin'ny fizarana faharoa dia hodiniantsika ny toeran'ny vehivavy sy ny andraikitra raisiny fanarenana ny tontolo iainana araka ny fijerin'izao tontolo izao ary amin'ny tapany fahatelo farany kosa ny hijerentsika ny andraikitra tokony ho raisin'ny vehivavy kristianina amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Novalentsika ao anatin'izany famelabelarana izany fanontaniana anankiroa. Ny voalohany, nahoana no mila fanarenana ny tontolo iainana? Faharoa, nahoana no tononona manokana ny vehivavy amin'izany andraikitra amin'ny fanarenana ny tontolo iainana izany? Raha ny zava-misy iainana ankehitriny maneran-tany mikasika ny tontolo iainana dia hitan'ireo mpandinika fa mihoatra ny 700 isan-jato ny velaran-tany tamaso no voakasiky ny
fiantraika ny fanamboaran-dalana ny indostria samihafa mitrandraka arena ambanin'ny tany ary koa voakasiky ny fanorenana tanàna sy asa vaventy samihafa anatin'ny 30 taona manaraka raha tsy misy fandraisana fepetra sy andraikitra aingana. Faritra maro tahaka ny Pasifika, ny Amerika Atsimo sy ny faritra Azia dia mihoatra ny 20 isan-jato izany fahavazana izany ao anatin'ny 30 taona manaraka. 70 isan-jato ny tany no anorenana fotodrafitrasa misy fananganana trano ary tena miazakazaka tokoa ny fananganana fotodrafitrasa samihafa tsy manaraka akory na manaja ny fenitra iarovana ny tontolo iainana ka mitarika ny fahampotehan'ny tontolo iainana. Mihoatra noho ny atsasa-manila ny tonga maneran-tany arak'izany no iaina amin'ny faritra isy ny tsy fampiandran'ny izay antsoina koa amin'ny teny vahiny hoe stress hydrique grave. Ao anatin'ny 10 taona hatramin'ny taona 30 zany dia mihoatra ny atsasa-manila amin'ny tonga maneran-tany no tratra n'izany tsy fampindran'ny lalina izany indrindra fa amin'ny tany andalam-pandrosoana. Izy fampiandran'ny lalina dia vokatry ny fampiasana rano tafahoatra noho izay tokony ampiasaina sy ilaina ka tsy maharaka intsony ny tolotra sy ny tsinady ny zanak'olombelona. Manahoana ny toetry ny fahasimban'ny tontolo iainana? Hita izany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Hita ihany koa ny amin'ny fisian'ny tondra-drano samihafa maneran-tany, ny rivo-doza mahery-vaika, sesisesy izay mbola nandalovanjany tokoa ny firenentsika tamin'ity taona ity. Hitantsika ihany koa fa maro ny tany miosaka izay hita tsy eto Madagasikara ihany fa manerana tany ihany koa ary hita ihany koa misy fampindrano izay miteraka haitany amin'ny faritra samihafa. Raha ny eto Madagasikara ny zava-misy mikasika ny tontolo iainana dia ny antony manokana mahasimba ny tontolo iainana dia hitantsika maso amin'ny faritra maro ny doro-tanety, ny fanimbana ny ala, ny tany tsy mahavokatra intsony vokatry ny fiotsahan-tany fa voalaza teo ny rivo-doza, ny loto, ny fampiasana loharano nangovo mamoaka entina mandoto rivotra, ny maitany ary koa ny fahantrana. Vokatry ny fahantrana ihany koa dia maro ny mponina eto Madagasikara izay mampiasa vokatry ny tany amin'ny fiainany andavanandro mba hivelomany. Ohatra manapaka hazo sy ala, anaovana arina fandretra na tay. Eo ihany koa ny fanondranana biby maro karazany izay voary kanefa ahondrana antsokosoko. Tsy amin'ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ny mponina eto Madagasikara amin'ny resaka fambolena sy ompiana ka tsy ampy ireo teknika izay afaka manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hita ihany koa ny fitombon'ny isan'ny mponina dia tena aingana kokoa noho ny fandrosoan'ny toe-karena. Araka ny statistika dia tamin'ny 80 taona lasa teo eo dia manodidina ny 7 tapitrisa ny mponina teto Madagasikara ary ny 20 tapitrisa ny faritra ravitrala. Ankehitriny fanohitra amin'izany tanteraka ny zava-misy. Inona azy manoloana an'izany ny zava-misy sy
andraikitra raisy ny firenena maro maneran-tany manoloana ny fahatsapana fa miasimba tokoa ny tontolo iainana. Mila vahaolana sy fandraisana andraikitra maika ary matotra izany. Mampiasa ny sainy zanak'olombelona mafy tokoa ny amin'ny resaka fampandrosoana maharitra ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fahombiazana fampandrosoana maharitra izany ny fahaizana mikajy sy manazona ny tontolo iainana. Misy fivoriam-be maro efa natao maneran-tany ampifandoniana ny fiarovana sy ny fanarenana ny tontolo iainana. Fasingiana manokana eto hoentina amintsika ny fivoriam-be ireo vehivavy izay ao anatin'ny firenena mikambana izay nivory tao Pekin tamin'ny taona 1970. Ny tanjony fikambanana io moa dia ny ametrahana paikady ahafahana manampy ny vehivavy handray andraikitra sy hanana fahefana amin'ny sehatra samihafa ary aleotena ihany koa amin'ny sehatra samihafa. Tamin'ny fivoriam-be io izay fivoriam-be fahaefatra natao tamin'izany fotoana izany dia firenena 520 no niara mifanaiky anaraka taridalana voarakitra anaty drafitrasa izay nivelabelarina nandritra ny fivoriam-be ary nanaovana fanambarana mombonana. Ao anatin'izany drafitrasa izany dia ahitana lohahevitra 12 ary ny iray amin'ireo ny mikasika ny vehivavy sy ny tontolo iainana. Misy tanjona tratrarina isaky ny paikady apetraka anaty lohahevitra tsirairay ary koa hita ao ny fepetra araina ahafahana manatrafa ny tanjona eo amin'ny sehatra nasionaly isaparitra ary maneran-tany. Nisy fivoriam-be 2000 nanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny fepetra izay nifaneken'izy ireo tamin'ny taona 1970. Ao anatin'izany fanambarana izany dia ny artikola 4 no nanambaran'ireo firenena ny fanaik'ireo presilahatra izy ireo fa manana anjara sy andraikitra ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy ary ny fampandrosoana maharitra. Raha jerena raha ny lohahevitra mikasika ny vehivavy sy ny tontolo iainana nandritra izany fivoriana izany dia ao anatin'ny drafitrasa izay napetraka lohahevitra faha 110 tamin'izany ny momba ny vehivavy sy ny tontolo iainana. Hita tao anatin'izany fa zava-dehibe eo amin'ny zanak'olombelona ny fampandrosoana maharitra satria mila fiainana madio sy mamokatra ny olombelona ary miankina amin'ny zavaboary sy ny firindrany tontolo iainana izany. Fotoana talohan'ny fivoriam-be io rehefa natsapa ireo firenena ireo fa miaritra ny akora ambany-tany sy ny arena ankibon-tany. Efa miova sy miasimba ny zavaboary, ny tontolo iainana ary ny toetrandro. Ny rivotra mihamaloty ihany koa. Ary ny vehivavy no nambara fa isan'ireo izay tena voamafy amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana miena arak'izany koa ny fahafahany mamokatra. Misy fifandraisany ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fahantrana ary miantraika indrindra amin'ny fambolena sy ny asa famokarana atao amin'ny toerana akaiky ranomasina. Nambara tamin'izany ihany koa fa ny vehivavy dia manana andraikitra amin'ny famelomana ny ankohonany sy ny fikarakarana ny fiarahamonina misy azy amin'ny fikojakojana ampahendreny ny loharan'ny karena ara-boajanahary misy eo an-toerana
satria sady mihinana izy no mamokatra ihany koa. Manana didy ny vehivavy hitaizany zanany ahatonga azy ireo hitonga saina mba handraindraikitra ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Hita saka nefa araka ny fanambarana iray aman-dreny teo aloha fa tsy dia hoenandraikitra loatra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fitampanana sy fanarenana ny tontolo iainana ny vehivavy. Tsy dia homena fampiofanana ampy ihany koa ny amin'ny fomba hitantanana tsara ny arena ara-boajanahary izy. Any ka vitsy ny vehivavy nomena asa sy andraikitra amin'ny maha-enjenera ny fambolena sy fiompiana amin'ny fanajariana tany, amin'ny fianarana momba ny toe-karena an-dranomasina ary koa mikasika ny zony tontolo iainana. Ka na dia navita lalam-piofanana amin'ny sehatra manokana tahaka izany azy izy dia tena vitsy nomena andraikitra sy toerana ambony amin'ny rafitra fanapa-kevitra. Matetika nefa dia hita fa ny vehivavy no tena manana ny etsika kokoa amin'ny fanajana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ohatra, ny vehivavy dia mitady paikady ampiena ny fiparitahan'ny fako izay manimba ny tontolo iainana. Hitady paikady ihany koa izy hialana ny fandaniam-pona. Ohatra amin'izany ny fampiasana indray akora efa nampiasaina hanodinana izany ho zavatra vaovao tahaka ny fanamboarana harona vita amin'ny plastika ohatra. Ny lehilahy matetika dia mandeha miasa ivelany fa ny vehivavy no tena mahita ny zavatra mitranga ao an-tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina ary mahita mivantana ny fiatraikan'ny fahasimbany tontolo iainana. Nandritra io fivoriam-be niarahany vehivavy amin'ny firenena mikambana io dia nametraka paikady sy tanjona izy ireo ahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Voalohany mena sehatra kokoa ny vehivavy amin'ny lalam-piofanana mba haizany mandray andraikitra tandrify amin'ny fikojakojana ny tontolo iainana. Hamafisina ny fahalalany amin'ny lalàna samihafa mifehy ny fampiasana ny arena ara-boajanahary sy ny fikolokoloana azy mba haharitra. Ampirisiana ny vehivavy manana tetikasy mifandray amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana ary fananganana toeram-piofanana manokana ho an'ny vehivavy. Amiraina ihany koa fa ahafahan'ny vehivavy miasa amin'ny sehatra ny fambolena, ny jono, ny fiompiana ary ny fanabeazana. Hamafisina ny fanabeazana ny tanora zazavavy, hamafisina ihany koa ny fahaiza-manao ho an'ny vehivavy lehibe. Hitarak'izany fa adontoy hatramin'izao ny fametrahana ny vehivavy amin'ny andraikitra fototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ankalazaina maneran-tany isaky ny 5 jona ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ary mandritry io andro io dia maro ireo hetsika samihafa izay karakarainy fikambanan'ny vehivavy maneran-tany. Misy hetsika manokana natao taty Afrika Atsinanana satria io faritra io no faritra anisan'ny manana zavaboary manokana mila harovana ary tafiditra amin'izany ity nositsika Madagasikara ity. Raha izao tontolo izao azy mahatsapa fa mila manana andraikitra ny olombelona ary tsindrina manokana ny vehivavy amin'ny fitadiavana vahaolana mba hanarenana sy harovana ny tontolo iainana. Isika ihany koa dia manana andraikitra lehibe indrindra amin'ny maha vehivavy kristianina antsika.
raha nanomana itsy famelabelanana itsy tena dia nanontany tena hoe nahoana tokoa itsy loha hevitra itsy no nampijirina tao anatin'ny programa ny famelabelanana mandrindra izao zaika be izao dia hitasy tsapa fa misy faniriana sy etaeta ao anatin'ny vehivavy kristianina andraikandraikitra manoloana an'izany fahasimban'ny tontolo iainan'izany ka andesika hiverina amin'ny fototra ara-tsoratra masina andiniana tokoa aviaiza no tena ny angan'izany fampitehan'ny tontolo iainan'izany. Rehefa mijery ny Genesisy isika dia Andriamanitra no namorona nahary ny tany sy ny lanitra, ny zava-maniry sy ny zava-mananaina rehetra eo aminy. Irindra sy milamina ary tamin'ny fahendrena sy ny hery tokoa no nanaovan'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra sy ny zava-mananaina rehetra. Andriamanitra mihitsy no nanambary fa tsara avokoa ny zavaboary izay noaziny. Nitsodrano Andriamanitra ny ahamary taranaka ny zava-mananaina rehetra araka ny tao amin'ny Genesisy toko voalohany ny andiny faha 1 faha 12, faha 20, faha 21 sy ny faha 22. Nitsodrano koa izy mba ho maro karazana izy ireo. Rehefa namorona ny zanak'olombelona koa izy dia nitsodrano ny zanak'olombelona mba hiamaro ary anjaka amin'ny zava-mananaina. Azavaina eto ny hoe manjaka amin'ny zava-mananaina, tsy manjakazaka fa manjaka. Na dia manana ny hery sy ny fahefana tokoa zany olombelona anjaka eo anivony zavaboary, tsy fahefana entina manimba azy na indrindra anakory no nomen'Andriamanitra azy fa fahefana hitantana sy hikarakara tsara. Rehefa namorona ny olombelona voalohany Andriamanitra i Adama dia voalaza ao amin'ny Genesisy toko faha 2:15 fa nampolina azy tao amin'ny saheben'Andriamanitra hiasa sy hitandrina azy. Ka ny teny hoe miasa sy mitandrina eto raha jika amin'ny teny vahiny dia cultiver sy garder, na amin'ny teny anglisy work sy take care. Dikan'izany zany io andraikitra nomeny io dia tena andraikitra feno amin'ny fitantanana sy fikarakarana zavaboary sy ny tontolo iainana. Ny azo rehetra dia nomen'Andriamanitra ho fihinana avokoa afa-tsy ilay azo izay norarany, ho fihinana fa tsy ho potehana, tsy mitapatapahana sy ho simbaina. Taorin'izay dia sitrak'Andriamanitra indrindra ny nanomezana fahasahaza ho an'i Adama mba hanampy azy amin'io andraikitra nomen'Andriamanitra azy io. Tsy nahita izay vatisahaza tamin'ny teo anivon'ireo biby izay noforonona nefa izy ka nalain'Andriamanitra avy tamin'ny lay ny namoronany ny vehivavy ary natao hoe Eva ny anarany, ampahazaivonantsika ny hoe Eva dia midika hoe aina, loharan'ny aina ny vehivavy, ary nambara fa reny ny olombelona rehetra ny vehivavy, mitondra aina arak'izany ny vehivavy. Rehefa nanota nefa i Adama sy Eva mba tsy hahatonga azy ireo faty mandrak'izay raha sanatry nahakasika ny hazon'aina izy. No ny fahotana dia tsy maintsy nesoron'Andriamanitra tao izy. Hitantsika izany ao amin'ny Genesisy toko faha 3 andiny faha 20 sy ny faha 13.
ary nanomboka teo dia nambaran'Andriamanitra fa tsy maintsy miatsembohan'ny tavany no ihinanany sy ivelomany. Rehefa niteraka Damaseva dia miasa tany sy nikarakara fiompiana ireo zanany mirahalahy dia Kaina sy Abela. Taorianana amin'ny Kaina ny Abela nefa dia nanjary voaozina ny tany tsy hamokatra ho an'ny Kaina. Ary fahotana arak'izany dia miteraka ozina tsy mahavokatra ny tany. Ny antombo ny faratsy ny zanak'olombelona taorian'izay ka mandraka ankehitriny. Ny tsara indrindra izay nomen'Andriamanitra no nosimbaina sy noravany zanak'olombelona tamin'ny fomba maro samihafa. Vokatra ny fahotana arak'izany dia lasa niala tamin'ny andraikitra voalohany nametrahan'Andriamanitra azy ny zanak'olombelona. Ka lasa nibahana loatra tao an-tsain'ny olombelona ny hoe tsy maintsy mitsemboka vao mihinana, ka natao avokoa izay asa mety rehetra mba hampitombo harena sy fananana na dia hanampitehana ny zava-boary tsara nataon'Andriamanitra azy. Hitantsika fa na ny biby azy dia mbola maharesy atsika olombelona amin'ny fankatoavana ilay tahary azy. Raha mandinika ny fiainan'ny tantely isika dia ny tantely no anisan'ny biby izay manana anjara toerana lehibe amin'ny famelomana ny zava-mananaina amin'ny asany izay mandeha amin'ny voninkazo amin'ny afahany manamboatra ny ranotantely zany. Fa sady mamelona ny tenany izy amin'izany no mamelona ihany koa ny zava-mananaina izay miarany masamany. Hita ny fahendren'Andriamanitra raha mamaky ny Genesis 4:5 isika dia hita fa tsy mbola nisy anana sy hazo naniry raha tsy Andriamanitra no nandasaka ny orana aloha. Zava-misy ankehitriny nefa vokatry ny fahasombany tontolo iainana dia miaritra ny rano, ritra ny renirano sy ny ranomasina, dorana sy kapaina ny ala. Vokatry izany tsy tonga raha-potoana tsony ny orana ary miovaova ny toetrandro. Maina ny tany ary manjaka amin'ny faritra maro maneran-tany izany. Rehefa tsy maina ny tany dia mitondra dranoindray no manino. Miena ny vokatry ny fambolena arak'izany ary miavitsy sy maty ny biby maro karazana. Rehefa mivelona ny paikady izay noraisina nandritry ny fivirimben'ireo vehivavy ao anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena dia azo raisina ireo paikady izay noraisin'izy ireo mba ahafahantsika mandray ihany koa andraikitra manoloana ny fanarenana ny tontolo iainana. Amin'ny maha-vehivavy kristianina antsika dia manana andraikitra manokana isika hitondrana ny anjara biriky amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Mila mivavaka isika, mila mifona ho antsika sy ny ankonantsika, ny fianakaviana sy ny mpiarabelona amin'ny firenena misy atsika. Mila mitolona mbavaka isika tahaka ny nataony Elia. Rehefa mamaky ny Jakoba 5:7-7 isika dia mahita fa nivavaka Elia dia niampina telo taona sy enim-bolana ny orana, ary rehefa nivavaka indray izy dia niverina nirotsaka ny orana. Mila ny famenan-kelok'Andriamanitra isika satria ny fahotana no fototra na tonga ny fahampitehan'ny fotom-pisaina ny zanak'olombelona ka mitarika ny fahampitehan'ny
zavaboary sy ny tontolo iainana misy azy. Mila mibebaka isika arak'izany satria Andriamanitra ireny amin'ny famindram-pony no manana fahefana mandatsaka indray iranorana amin'ny fotoana. Araka nitatsika ao amin'ny Deutéronomie 1:7-20 ka hatramin'ny 5:5. Tsy isika mivantana arak'izany no mahay manarina ny tontolo iainana, fa afaka mivavaka isika sy mangataka amin'Andriamanitra mba hiasa amin'ny famindram-pony isika, ary isika kosa andeha araka ny didiny sy ny fitsipiny. Ny tandrify azy no ilaina ataon'ny vehivavy. Tsy ahavitan'izany rery akory ny vehivavy, fa Andriamanitra manome azy ny tolotsaina sy ny fahendrena ahafahany manatanteraka ny andraikitra mahavady mahareny, hitaiza ny ankohonany mba afaka ihany koa andraikitra izy ireo. Nambara tamintsika atao famelabelanana teo fa manomboka ao amin'ny ankohonana ny ahafahan'ny fahendrena miantraika eo amin'ny fiarahamonina sy ny fandraisana andraikitra ny maro. Mila miainga ao fototra arak'izany ny fanabeazana, miainga ao amin'ny ankohonana mba ahafahan'ireo taranaka ho avy misitraka tontolo tsy hanimba ny fiainana, fa ahafahany ihany koa manatanteraka ny adidiny. Mila mitaiza ny ankohonantsika isika araka ny tao amin'ny Deutéronomie 1:9-7. Mitaiza azy ireo mba hanaraka tsara ny didin'Andriamanitra, ary koa mba ho tonga saina hiaro sy hanolokoloko ny zavaboarin'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny ankizy kely isika dia tsy ampianarina azy fa zavatra mahafinaritra azy, manapatapaka hazo, manapatapaka voninkazo, fa mila ampianarina azy zany. Ampianarina azy ny asarobidiny ireny mba ahafahany tsy hanao izany intsony, fa mba hanolokolo fa tsy hanapotika izy. Mila ihany koa ampianarina ny ankohonana amin'ny fampiasana ny rano ao an-tokantrano. Isika aza mieritreritra hoe tena andraikitra voavana be vo afaka manarina ny tontolo iainana, fa afaka manomboka amin'ny zavatra madinika izany asa fanarenana izany. Soratra masina dia manambara ao amin'ny Samuela 1:7, atao izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Izay no mahatonga ny hoe manomboka amin'ny zavatra madinika ny fanabeazana, tsy avela hikorina fotsiny ohatra ny rano, fa izay ilaina vozona ohatra amin'ny kopy na amin'ny zinga. Mandray andraikitra amin'ny maharenim-pianakaviana isika, mandray andraikitra amin'ny mahavadany koa isika. Mila mandray andraikitra fa tsy mifampiandry. Afaka manao fambolena madinika isika ho an'izay mipetraka andrenivohitra satria voafetra ihany ny tany afaka hanatanterahana an'izany. Fa na zavatra kely aza ny vitatsika fa samy manao daholo isika dia efa misy anjara biriky etsika sahady hanarenana ny tontolo iainana. Mila mahay mizaratra kefa ihany koa isika amin'ny namatsika sy ny manodidina antsika. Hita amin'izany ny modely tsara izay asehon'ireo vehivavy mpianatra ao amin'ny sekoly bibika amboloka. Mila sehatra samihafa isika ahafahantsika manatanteraka ny fizarana fahaiza-manao amin'ny resaka fambolena, ary misy teknisiana nanany fiangonana afaka manampy antsika amin'izany ihany koa.
mila mitady lalam-piofanana amin'ny karana fitaovana fandrahoana na fahazavana tsy mampiasa angovo manimba tontolo iainana koa isika. Mitady zany paikady ampiasana angovo maitso. Araka ny politika ny fanjakana dia anjarantsika ihany koa mitondra ny anjara biriky sy mandray andraikitra. Raha mamboly azo isika dia hazo fihinam-bo no anentanana antsika amboleny, satria izany no isan'ny atanteraka ny fansoana novaizafy eto amin'ity firenena misy atsika ity. Novaina ihany koa ny paikady amin'ny fambolen-kazo, izany hoe tsy faly mamboly azo manatsatoka zanak'azo fotsiny isika, fa mitady fomba ihany koa sy fotoana anaraha-maso ny fitombony sy ny fahavokarany. Mametraka drafitrasa isam-pitandremana, isam-pileovana ary isam-tsinoda ihany koa ny fikambana-behivavy, anatrarana tanjona sy paikady mba ahafahana manentana ny kristianina rehetra ifanomentanana amin'ny fanarenana ny tontolo iainana. Tsy tapitra io lisitra io, andraikitra vitsivitsy ihany no voalaza teo, fa andraitsika tsirairay avy ny manampy izany lisitra izany. Anao izay tandrikatsika ahafahantsika manarina ny tontolo iainana manodidina antsika. Tsirairay avy velomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ary manakambara sy manana hevitra maro isika. Mila miasa sy mandray andraikitra isika fa tsy variana mitsetsetra mandinika ny zava-misy fotsiny ihany. Ny tanjon'izao tontolo izao, raha nanangana ny fikambanana izy mijery manokana ny amin'ny tontolo iainana, dia hita ny tanjona fototra fa hanomezana toerana ambony kokoa ho an'ny vehivavy, fahefana lehibe kokoa, anana fahaleovantena ary indrindra anatratra ny fitovinjoa ny lahy sy ny vavy. Ny atsika kosa raha andray andraikitra isika amin'ny fanarenana ny tontolo iainana, sanatria te azo fahefana ny vehivavy fa mandray andraikitra, satria izany no namoronan'Andriamanitra azy anampiny lahy hitandrina ny zavaboary n'Andriamanitra. Mila miverina eo amin'ny andraikitra nametrahan'Andriamanitra antsika io isika tamin'ny fony mbola tsy manokana ny olombelona. Nambara teo fa mila mibebaka sy miala amin'ny ratsy isika dia miverina ny fankatoavana n'Andriamanitra. Izany no antoka ahafahantsika mandraindray ny andraikitra tandrifa araka ny fanametrahan'Andriamanitra antsika. Dia iavao arak'izany fotosainana sy ny fomba fanao samihafa. Andehana isika vehivavy mbola raha miaina tokoa, ka sady anatanteraka no hitaona ny olona rehetra manodidina antsika mba hiala amin'ny ratsy ka hiverina hiasa sy hitandrina ny zavaboarin'Andriamanitra. Izany koa dia mifampiarana ny lesona izay raisitsika avy amin'ny fahendrenana nananany Estera, izay tsy nijery maso fotsiny ny loza anjony firenena, fa nandray andraikitra izy mba hamonjena ny mpiara-belonamany. Ifangatoavantsika n'Andriamanitra ny tena ilaina sy andrasany amintsika tsirairay avy. Isika ny zavaboarin'Andriamanitra voalohany, mila ny fanarenana ara-panahy. Fa izay mahavita an'izany sy manaraka ary mitandrina izay andidin'Andriamanitra azy no andova ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao izay hoarian'Andriamanitra iray. Vavasika. Sotranao izay Jesosy no ny fitiavanao anay. Sotranao mampianatra anay ny amin'ny sitraponao. Sotranao fa asany tananao izahay
ary novolavolaina manokana nomena saina nomena fanahy nomena ny fahendrenao Andriamanitra mba ahiasa sy hitantana ary hitandrina ny zavaboary izay noforonao. Omeo anay ny fahendrena mba ahafahanay manatanteraka izany. Ampio izahay anana ny hery hijoro amin'ny fahamarinana ary tsy hanimpinika andraikitra fa tena andray tokoa ny andraikitra tandrify mba aizanay manao ny sitraponao. Tehirizy izahay mba ho tsy ianao fa ny fitiavananao tompo no ampirisikana ihany koa hanohy ny asa izay efa nametrahanao anay. Toro manokana ny vehivavy izay ampefanja ny afatra izany amin'izao andro an'izao. Da io Jesosy eo mba ho vehivavy mandray andraikitra tokoa eo anivo ny ankohonana, ny fiarahamonina, ny fianakaviana, eo anivo ny firenena manontolo. Dia ny fanahinao ane no ombanay mandrakarivo ampaherinanay hiazonanay tokoa mba handeha araka ny teninao sy amin'ny fankatoavana ny vidinao rehetra. Iraina ny anaranao, iraina ny voninahitrinao tompo ary ho aminay tsy fiarahana-posany ny fiadananao. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy manangery avy a Nazareta.
Kantuniru zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary